fampiasan-kery ataon'ny mpitondra mitaky ny sy ny fanadiadiana ny frais samonim-pirenena raha rahampirenena adiny frantsay sy ny malagasy no misy eto hoy Dany Rakotoson. CSS mitoy ny fitokonana miato ny fampianarana. Alatsinainy 9 oktobra 2024 manatitra ny araba tonga kilasy tongovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao hampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrany isandarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mitoy ny tonona ho fanavotam-pirenena androany ade tampilaminana ny diabete tsy hitosy eny amin'ny kianja ny 12 Mey kosa no fotoana rahampitso talata ireo kandida teny hitosy teny androany avory maro ny vahoaka ary anamafy ny tonona atao rahampitso ho fanoerana ny fanitsaka tsahan-dalàna tena antoerana nanangona ny vaovao avitra Soldrabe sy Mathieu Prince. Vahoaka marobe ny andra ny hetsika nataony tetsy hitosy andranona ohatra vonona ary mijoro miaradia amin'ireo kandida raika ambin'ny folo ny poniny hitosy. Foto-kevitry ny tolona ny ametrahana ny fifidianana madio toerina ihany koa ny firotsahan'ny teratany vazaha anjaka indray ny firenena. Tonga eto Hitosy izay no nifangatanareo ary tsy mitsokady satria feonareo ny feonoetinay vonona zasy vonona. Septy mitsoanaran-dalantsika sady septra Verena ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara. Misaotra antsika rehetrarehetra nanotrona kandida raika ambin'ny folo misaotra ny Hitosy. Anaty filaminana ny nanaovantsika ny tolona mila fandraisantsika to plastovavy. Mila solo Cédric Mala Satsmana. Mijaly vahoaka ambony tanany izay matsiafo miampy Madagasikara. Ambony tanany izay matsapo fa misy délestage isan'andro. Ambony tanany izay matsapo fa ny saka-pianarana miakatra foana. Ambony tanany izay matsapo fa voatery isan'andro tsy malalaka sika. Ok satria ok. Tamin'ny 6 arivo rehefa Andry Rajoelina mitarika tolona dia ben'ny tranomay betsaka ny olona maty sy ny sisa. Ankehitriny tsika mitarika ny tolona tsy misy trano vaky
tsy misy inona simba ka rehefa zareo mitifitrantsika mana sa tsy mana ampilaminana no nanaovanay antyhetsika ty toplace tokovavy anatin'ny fahendrena sy ampilaminana fa zay mbola andefasany bomba foana tsy azo ekeny zany tsy manaza ny zon'olombelona izy zontsika no maneho ny hevontsika mana sa tsy mana tsy manaiky vazatsika eo fitongana tsy maintsy gasy any tsy mila sesy amy tanila makany vaza ay tsy mila seny tinilany amy vaza fa mila seny vaovao mila mametraka sezy de mijanona ny asese mila gouvernement any tsay Christian tsony mila gouvernement misy ny soltenany candidat raika ambe folo tsy mihemitra intsony ny tolona sy ny fitakiana mitaona ireo mponiny taosy anatevin-darana ny fitakiana ampilaminana etsy amin'ny kianjany 13 miherampitso ny candidat efa sitany dady tsy mandeha dady tsy manadina ny taosiny dady sotra betsaka anareo zahay candidat fa zao manaprova tsy zavatra ataorana itsony fa eo nareo ka raha izy izy anapitso tonga de mivao azy izy eo de l'États-Unis hey pandemona tsy tokony nareo rapitso rapitso zay tsy matahotra ampilaminana trano ny tolona atao tanjona ny andresena vonona ny rehetra navitra ny Madagasikara tolona iaraha-manana ho an'ny taranaka raha teo no atao miantso ny mponina Antananarivo sy ny manodidina ary ny avy any amin'ny faritra izy ireo ho tonga maro irahina anohitra ireo mpanitsakitsaka ny lalàna fotoana izao hanarenana ny firenena ary hitolomana ho an'ny taranaka tsy misy mihemitra fa mijoro ary vonona ampandresy ny tolona aorian'ny candidat 12 hatrany izay ho hiatran'ireo olom-pirenena avitra Soldrabe sy Mathieu Prince hatrany no mitatitra ny vaovao leo ny fampahatrana ireo olana ara-tsosialy maro isan-karazany mitombo hatrany ireo mpanaradia ireo candidat 12 manao dia be ampilaminana anoherana ny fitanilana manoloana ny fifidianana atokony hatrehan'ny malagasy ny herisetra ny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenena ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana sy ny maro hafa ho an'ny taranaka faramandimy no atao hitolomana ka tsisy asakananay ho ny olom-pirenena izahay dia miady ho an'ny taranakay zay tsy mila mpitondra vaza fa gasy no ilainay ary zay manampy an'ireo 11 candidat zay hitolona ho an'ny taranaka faramandimy ny vidim-piainana ny délestage ny rehetrarehetra ny herim-pamoretana ny rano ninona zany zao ny olona maratra amin'ny tsisy dikana mihetsika mpilaminana amin'ny Tanapolo tsy mitondra ninina zay zao no entinay de ratsaratrainy de zay tsy maintsy mandresy ny tolona tsy maintsy mandresy ny tolona ataonay manampy an'ny 11 candidat zay manohana an'ireo hatrany farany zay tsy maintsy mandresy ny tolona raha ohatra ka hoe kely fanantenana tsika na kely finoana dia tsy vita le izy fa raha ohatra tsika manana fanantenana manana ny tena herijika tsika dia azo antoka ihany fa azo eritreretina ny hoe ho lasa tsika zay aloha anankiray raha izao fandrenjavatra zao aloha za mino fa enjana ny tolona satria tsika Tanapolo tsy mbo manana basy tsika na ohatra zany ary tsika tsy ampiasan'izany fa ny tsika dia hery sy tolona sy toetin'ny saitsika ray manontolo ny miady ho an'ny fanarahan-dalàna dia asa soso sarobidy ho an'ny taranaka faramandimby ary raha tsy misy fanarahan-dalàna dia tsy misy zavabanina eto amin'ny tany sy ny firenena ninninona paikady atao rehetra raha tsy averina amin'ny lalàna ny tsiraray avy na ny vahoaka na ny mpitandro filaminana na ny olom-boatendry na ny olom-bofidy samy tokony anaja ny lalàna tsiraray momba azy avy mahakasika azy mba hirindrano ny fiarahamonina ny gasy anie ny gasy dia tsy mba linady fa voaka milamina ny gasy ary ny filaminana ihany no antom-pisin'ny fiarahamonina mirindra ka na iza izy safotofoto na izany izy anao ny tsy mety eo ho tsarain'ny tantara foana ireny na rovina na rovina
mety tsy mbola rapitso mety tsy raha afaka lokandro fa tsy maintsy hita foany reny hoe izy any tena fototry ny rangory fototry ny afo teto amin'ny firenena dia reto hoanana io zavatra io satria izao miantony zay zavatra nytanterana nampanaovana andro zareo tsisy ny rara iny na ny ray azonao tsisy ny rara iny jiro tapaka haniny tsisy vokontsony amin'izao dia malahelo be zay ny asa tsy misy itolo eo tsy hijanona ho foatra ary zay tsy raha iny zany mato amin'ny tanindrazana ay mato amin'ny tazana satria za maro anaka be maro za raika be folo ny zanako tsy maninona na maty ary zay alefa matanjaka zao fitondrana zao dia megavy azy fa tsy hiketika andreo kandida rehetrarehetra reo fa pisehoy ny heriny atao vady madio mijorola ao eo anao ny heriny rehefa hoaka manontolo reo fa tsy hanao asana alika miandry amin'ny heriny ny heriny basy ny andro rehetrarehetra mizaly zay tsy matahotra an'izay basiny zao fa anao anderanga manamafy ny tokony hanadovana ireo rafitra sy androm-panjakana mpikirakira ny fifidianana ny rehetra ampizay ny fanjanahana ny malagasy ihany no mahafantatra ny mararany vahoaka hitolona ho an'ny taranaka sy ny zafy manjanaka zay le izy ary fandehan'izao zavatra zao sy tolomantsika zao tsy metika matony ny olona mitolona sy misy tsy mety ao satria ampifanantonana hoe latabatra boribory maninona ny tsy mba tonga le anankiray tokony complet nge zany latabatra boribory tsy misy hoe asinany tsy tonga asinany tonga dia asinany tsy tonga ny zany fa tonga dia complet dia eo miara-mandinika tsarana avy no anisan'ny manao an'ireny zavatra reny izy nge ny atao hoe mpitsara izy ka raha amin'ny fitsarany azy zany dia tokony hitovy ny fitsarana an'le izy zany hoe tsaraina ny akavia tsaraina ny akavanana dia hita hoe mety be sa tsy mety zany hoe arbitre zany izy zay raha ny marina dia afaka hitsarany hoe zao kosa ny mety zao kosa ny tsy mety tsy zany nefa le izy fa ohatrany mazefatra kokoa le akavanana noho ny le akavia dia ahoana raha monitsy andringy dia ny fandikako an'izany la za aloha dia na ny seny satria seny koa raha mifandiniko azy ohatrany tsy mety tena tsy mety mihitsy le izy ny mpanao fihetsiketsena moa amin'izao fotoana izao dia miady ny ampiarana ny lalàna miady ny fanatsarana zany hoe fividianana iraisan'ny rehetra ary indrindraindrindra hoe eken'ny rehetra ihany koa sy manaraka ny lalàna tsy vitany fotsiny hoe démocratie fa démocratie koa nge misy lalàna misy lalàna amin'ny fiazy koa zany démocratie zany ary zava-dehibe ao anatin'ny démocratie ny atao fividianana malalaka ka raha mbola izao no totoy kosa tsy misy fividianana malalaka zany eo donc rarina zany le olona raha manao fihetsiketsehana edivana fampiaran-dalàna tsy azo toaina ny herim-bahoaka tonga saina ny rehetra ametrahana ny tena safidiny marina tsy mihemitra ntsony na eo aza ny herim-pamoretana ataon'ny mpitandro ny filaminana izay be manko ny basy mijany eo amin'izay efa vaony raharam-pirenena izay ihany tokony andintena ny filoha teo aloha Andry Rajoelina manoloana izao raharaha mafana eto amin'ny firenena izao enatra ho an'ny firenena ny zava-misy ary ato tsy ho vita io raha toka tsy andifitra sy zirisiry amin'ny heviny Andry Rajoelina hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Dany Rakotoson Androany raha tafaresaka tamin'ny zavandria mahefa sy mano Randria Malala. Ny fizakan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny zoom-pirenena frantsay ano tena fototry ny olana rehetra mahatonga izao savorivory politika misy eto amin'ny firenena izao ho ny mpamakafaka raharam-pirenena Dany Rakotoson. Tsy nisy nasa nijoro sy nanohitra izany afa nitsakitsahany Andry Rajoelina ny fiandrianam-pirenena izany anefa ireo rafim-panjakana sy androm-panjakana teto amintsika fa nanaika anjambany fotsiny ihany. Rehefa tena jerena araka izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ho ihany ity mpamakafaka raharam-pirenena ity dia miverina tamin'ny tolona ho an'ny fahafahana nataon'ireo ray aman-dreny tamin'ny taona 1770 sy 709 ny kisarisary politika misy eto amin'ny firenena. Dia amin'izao fotoana izao zany rehefa manomboka ty le fifidianan'ity taritan-drareo 1.20 mirala reo dia tena hany mihitsy le ady amin'izao fotoana izao hoe zay tsy ho entin'ny frantsay intsony ary tsy zavatra zay nefa nitady edio fa ady efa adiny ireo ray aman-drenitsika tamin'ny tany amin'ny 1770 700 tany
dikan'izay zany araka nyteneniko teo hoe efa 3 sy 4 arivo tsika n'izao fotoana zao na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mamenatra ny zavatra mbola misy fatran'izany hoe tsika mbola miresaka ady tamin'ny adiny colonisation fana ka amiko tokony mba andintena kely nga malefa fitondram-panjakana teo aloha satria sady mampizarazara tsika malagasy le zavatra miseho lasa ohatrany hoe zareo manohana anazy ndray zany lasa ohatrany hoe zareo mialatsiny hoe ina moa zany hoe mpanampin'ny mpanjanatany tamin'izany fotoana zany de reto malagasy miady an'izony ndray miaraka am'raika ambin'ny folo lasa ohatrany hoe mpitolona tia tanindrazana de izay zavatra zay ny tokony andinihan'ny fitondram-panjakana teo aloha satria ady tsy ho vita io rehefa tsy mahay milefitra zareo azo atao hoe considéré ohatrany hoe mpananobohatra zany ho sarotra ny anatanteraina ny fifidianana raha izao zava-misy izao no jerena tsy maintsy hiditra ntsehatra ihany koa ny avy any ivelany raha toka mitoy izao savorovory politika misy eto amintsika izao ho ihany ny fanazavany ny fifidianana angamba nylohara ny zava-miseho amin'izao fotoana zao ohatra ny tsy isy satria araka ny teneniko teo hoe lasa mandeha any amin'ny ady ny fahaleovatena indray ny adintsika amin'izao fotoana zao ary ny tena olana ny firenena eraka zao tontolo zao mahita an'izay zavatra izao fa miesa tsy miditra ao amin'ny lidy izy amin'izao fotoana zao amin'ny resaka hoe tena manana souveraineté atsikitsika fa ny zavatra iseho nefany rehefa ohatra ka andeha foany reo azo atsika hoe reo erim-pamiretany reo de na ho tiatsika na tsy ho tiatsika tsy maintsy andray andraikitra reo firenena avy any ivelan'ireo noho izay zavatra izay hatreto aloha izany tsy fantatra hoe anao ahoana ny hafarany ity raha ampirenena ity mbola mifanenjana ny andany sy ny ankilany raha toka miezaky ny manilanelana trany ireo ray aman-dreny ara-panahy ao anatin'ny FFKM. Takina ny sy ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra, ny fahafana mamory vahoaka sy manao hetsika ankalamanjana, takina ny fampitsarana ny fanenjehana, fisamborana, fampiororona, fanagadrana ireo olom-pirenena maneho hevitra, takina ny fampiatona, ny fampiasa-kery sy ny fampiasana fitaovana mandratra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ataon'ny mpitandro filaminana. Teboka ny songadina tao anatin'ny fanambarana nataon'ny vondron'ny firaisamonim-pirenena ireo androany manoloana ny raharam-pirenena. Zavandria Maefa Mano, Randria Malala no mitatitra ny vaovao. Sarotra ny angina manoloana ny zava-misy sy ny tsy ara-drarina eto amin'ny firenena ho ny fivondrona ny firaisamonim-pirenena. Midika ho firaisana tsy kombakomba ny fahanginana ka tsy maintsy hiteny izahay. Teboka telo lehibe araka izany no nivotra nandritra ny fanambaran'izy ireo. Voalohany, takina ny sy ny fahalalana hiteny sy aneho hevitra ary ny anao fivoriana sy fisetsikehtsehana ankalamanjana mba ahafahana mampisy ady-hevitra manodidina ny programa sy ny fampandrosoana any Madagasikara. Takina ny fanajanonana ny fampirororona, fanenjehana, fisamborana ary fanagadrana ny olom-pirenena izay maneho hevitra na amin'ny haino aman-jery na amin'ny tambajotra sosialy sy ireo mpanao gazety manao ny asany satria zon'olombelona fototra ny eketsika izany. Takina ny fampiatona ny herisetra sy ny fampiasan-kery ary ny fitaovam-piadiana mandratra tsy mifanaraka amin'ny tokony izy ataon'ny zandary ny miaramila sy ny polisy izay toa lasa hery famiretana fa tsy mitandro ny filaminana ary ny hisiny fanadiadiana tsy miankina ataon'ireo rafitra nasionaly sy raisam-pirenena mikasika ireo fampiasan-kery tsy ara-drariny sy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ireo. Fifampitiniana itadiavam-baolana miaraka ihany no lalatokana isian'ny fifidianana malalaka madio mangarahara ary ekeny rehetra ahafahana miantoka filaminana sy fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Mba hitadiavam-baolana mpilaminana amin'ny krizy misy dia manao antsoava amin'ny kandida rehetra mba hipetraka ambony latabatra boribory ary ampisehatra ifanakalozan-kevitra hisiny fitsipy-dalao mazava sy fanarahana anahana fifidianana milamina ary indrindra hitadiavam-baolana maharitra manoloana izao krizy miverimberina izao. Mampirisika ihany koa ary manohana trany ny fanelanelanana ho fitadiavam-baolana ataon'ireo rafitra manadidy amin'izany na rafim-panjakana io na firaisamonim-pirenena na rafitra tsy miankina fa indrindra moa ny ray aman-dreny ara-pinoana.
nanao sonisy nanao ity farambarana ity ireo fikambanana misy 120 eto Madagasikara sy ny vondrona Rope. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany andrasana izay fanapahan-kevitry ny HCC fa raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia sarotra ny rosoana amin'ny fifidianana amin'ny daty napetraky ny CNU. Misy maratra ny kandida ary tsy afaka manao fampelezan-kevitra. Efa tsy atokisana ny rafitra mikarakara ny fifidianana ary mitongilana ny gouvernemanta. Aloha miverina databatra boribory ho ny Frais Samonim-pirenena. Tsy azo atao bontolo sy atao amboletra ny firosoana makany amin'ny fifidianana raha izao zava-misy eto amin'ny firenena izao no jerena hony avy amin'ny Frais Samonim-pirenena. Fantatra mantsy izao fa misy amin'ireo kandida no tsy afaka hanatanteraka ny fampilezan-kevitra izay voalaza fa hanomboka rampitso noho ny ratra nahazo azy. Any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorena araka izany ny baolina amin'izao fotoana izao hony avy amin'ny Frais Samonim-pirenena. Tsy afaka anoy izy, tsy afaka anao propagande akory izy, propagande zay isokatra rapitso araky ny lalàna, tsy afaka anao an'izany satria azo lazaina hoe cas de force majeure nahazo azy, tsy hoe sitrapony, tsy hoe filambanina ohatr'izany fa tena hoe cas de force majeure. Dia apatsiahivina fa ny article 47 ny constitution alinéa 4 dia mazava tsara mihitsy hoe en cas de décès na en cas de force majeure mahazo ny candidat anankiray mialohan'ny scrutin, mialohan'ny fifidianana dia reportena ilay fifidianana ka constaté ny HCC io. Donc mbola ivilany amin'ny HCC indray aloha tsika zao zany hoe cas de force majeure ve ny considéré ny azy sa tsy cas de force majeure amin'izay fotoana izay dia raha cas de force majeure tsy maintsy reporter ny fifidianana io zay ny constitution aloha. Lafin-javatra maro ihany koa no mila amboarina sy itadiavam-baolana mialohan'ny tena irosoana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ho ihany ny avy amin'ny Frais Samonim-pirenena. Tsy feno any fepetra hanatanterahana ny fifidianana amintsika miteny zao. Ao zany le resaka le hoe androm-panjakana ny institution électorale rehetrarehetra zany very ny fitokisany mpiantsehatra amin'ireo. Ao koa ny fisiny ny gouvernemanta collégiale zay mitongilana be satria ny kandida anankiray no nanendry an'ireo olona rehetrarehetra ireo sy ny korotana izay manomboka mitranga amin'izao fotoana izao. Ka zay no mahatonga anay mampirisika an'ity fitiavam-baolana ampilamina an'ity fiarahana ny fanelanelana sy ny raha vita alohan'ny 9 novembre moa zay araba soa araba tsara, raha tsy vita alohan'ny 9 novembre zay dia tokony ahemitra ihany ny fifidianana. Mikasika ny zoom-pirenena Frantsay ananany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina nametraka fanontaniana ho an'ny malagasy rehetra tsy vaky volo ny Frais Samonim-pirenena. Mbola ekentsika malagasy ve ny iverenany fanjanahantany eto amin'ny firenentsika, mbola ekentsika malagasy koa ve ny irotsahan'ny olona manana zoom-pirenena vahiny sy ny indrindrindrindra ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Ekentsika malagasy ve izany rehetra izany dia mila mazava tsara zany valinina fotsiny zay fanontaniana izay dia inona no soso-kevitra, inona no resana, inona no vahaolana satria tsy misy afa-tsy izay aloha zany zao ny fisorohana ny mety hitaran'ny krizy eto amin'ny firenena, krizy zay mety hiteraka zava-doza indray eo amin'ny lafiny sosialy sy ekonomika ho an'ny malagasy zay tsisy miafina amintsika fa efa mahantra le malagasy, efa sahirana dia sahirana ny malagasy. Tombotsoan'iza zany no arovantsika amin'izao fotoana izao, tombotsoan'iza no hojerentsika. Izany rehetra izany no mila ifampiresahana sy ifampitoniana mba hisorohana ny krizy mety hitranga eto amin'ny firenena ho ihany ny Frais Samonim-pirenena. Mifampitohy amin'izay vaovao izay taorian'ny diabete ny itosy ny rohitra tetsy vato nankahery ny kandida Andry Rajoelina noho ny ratra mahazo azy aka tsy maintsy hanao ny fitsaboana any ivelan'ireo kandida 10 miralahy firaisan-kina fiara-mitolona ho fanoherana ny tsirariny izay notazana tamin'ny vondra ireo kandida 12. Afitra Soldrabe, Mathieu Princy. Ny alatsinainy 2 oktobra lasa teo no noratra ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso ny kandida Rajoelina. Navonimasony izany ratra izany ka voatery alefa nivelany tena no fitsaboana azy. Naneo ny firaisan-kina sy fanohanana ny kandida Andry Rajoelina Tetsivato ny vondron'ny kandida ny volakandro teo ho pirofo velona eto amin'ny tantaran'ny firenena amin'ny tena fampihavana-pirenena ny toy izao. Sambany teto amin'ny firenena no nisy fikambanan'ny mpanao politika tahaka izao. Rehefa avy nanao an'ilay dimy milamina be teny tosy nahazo olona sy fantatry olona tsara mihetsika hoe tena milamina
dia fantatray fa andeha anao a satria tsy mety mijanona fotsiny aty raha ohatra ka misy dia misy taketry sanatria dia mirary soanao zay fa rehefa zay candidat dia tondranao ambavaka mandrakarivo enga ndraiky ho tavaverina somatsara ary sitrana somatsara maso zay na ty mavanay aty dia misaotra anareo rehetra fa mampahelina ny fahatongavanareo ohatr'izao ary le firahalahinany sy ny firaisankinatsika ataoko hoe tena mbola tsy niroa amantany angambany mbola nisy candidat niaraka ohatr'izao miray fo miray saina teto amin'ny tantaran'ny République Madagasikara tena hery lehibe zany ary mamile hery dia misaotra ny fitondrana am-bavaka dia mirary soanareo hanohy hatrany ny zavatra efa natombotsika ny tolona sy ny rehetrarehetra fa mba tsy hijanona mihitsy tika mandra-pavita an'izay zavatra fandratrana fifidianana madio sy mangarahara zay dia misaotra anareo rehetrarehetra makasitraka netra mirary soa sy mirary fahasitranana anja misy zavatra kely avy amin'ny candidat rehetra kely soanfo manolotra azy nametraka taratasy tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no ity fandratrana nahazo azy ity ny candidat André Robel. Manatena tsy le tsy fafahana mihetsika moa telopolo andro le izy efa napafantatra ihany androany amin'ny HCC hoe tsy afaka miatrika an'itoy an'ny etape manaraka amin'ny resaka fifidianana zany dia anjara no mandinika an'izay fa napetraka androany natota taratasy mikasika an'izay satria tsy mety hatranondrazana hiatrika an'izay tolany eo dia hitantsika hoe ny fivoarana makasitraka zava-dehibe ny fahasalamana ray izay ary voalazan'ny constitution koa ny io rehefa tsy afaka ianao aza matahotra anao fa andrasanay ianao maka départ tsika raha tsy hivina dia candidat efatra izao no naratra n'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny daroka bomba nataon'izy ireo isan'izany ny candidat Marc Ravalomanana, André Robel, Tahina Razafinjoel ary Jean-Jacques Aratsietsan ankoatr'ireo solombavambahoaka sy olona tanapolo ampolony. Tsy hijanona hitohy hatrany hetsika ataon'ireo vondrony candidat izay manameloka ny herisetra atao amin'izy ireo. Nambarany ihany koa fa tokony hijanona amin'ny asa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana afahatsangana ny fitsarana manokana isana ny fifidianana. Io arivo io Adenita fa ho an'ny mpanao gazety teny Antaninarenana ny vondron'ireo candidat mpanao politika sy solombavambahoaka maro no nanotrina azy ireo tamin'izany. Resaka miray Taiziny. Herinandro mahery izay no nisy hetsika ampilaminana nataon'ny vondron'ny candidat. Faritra maro teto an-drenivohitra no nanaovana dia be toy ny teny Mahamasina, Analakely, Akazomanga, Antanimena, Andravoangy, Ampandrana ary Itosy Androany. Tsy emotra amin'ny hetsika izy ireo raha miroso amin'ny fampelezan-kevitra ny candidat ny fitondrana. Misy zavatra nangatany hoe nareo ve mba hafaka hoe raha zany no fanaovana propaganda dia mba zanonareo koa le hesika ataonareo. Zay dia efa nanome marina raha izay izy dia mizano zahay efa nanilana ry mbola hanao ihany hanohy ny propaganda ihany izy dia tsy misy sotoizana ihany koa nanay izany fa raha izy miteny hatranoraprisonarainy hoe azanao ihany ny propaganda dia azanao re koa manefa zahay dia manana tosika hoe bonne foi zany. Izao rehefa communication hatranao atao hoe mpanakorotana zahay. Zahay sy mpanakorotana fa mpanakorotana teto mpanory nefa napetraka etikanao fraude etangala-bato. Izay zany le manaherana andreo aminay io sy napoiziny koa le solidarité misy amin'ny candidat. Ka izay ka mivalin'izay zany dia miandry zahay. Anisany nomelohin'ny vondron'ny candidat Androany ihany koa ny herim-pamoretana atao amin'izy ireo sy ny mpanaraty azy izay nanao hetsika ampilaminana. Nisy ihany koa nefa nanao hetsika avy amin'ny mpanohana ny fitondrana saingy tsy nosakanan'ireo mpitandro filaminana. Dia zavatra hitantsika nandritran'izay herinandro izay zany zao dia tena nandeha ampilaminana izahay mitasika ny olona ampilaminana izahay manaraka ny olona ampilaminana miratria miray hevitra miray foa aminay amin'izany zavatra izany nefa ny zavatra hita dia herisetra no asehon'ny mpitandro ny filaminana teo andalin'izany ka dia tsy mifanaraka mihitsy ilay azo lazaina hoe
erin'ilay vahoaka mampiseho filaminana sy ny avaly azy ao anatin'ny eritreritra. Areo dia fanamarinana izahay fa natako hoe misy mpoavina miaramila fotsiny araky amin'ny andrandrainy mba misy mifampahafantarany hoe na le hoe sommation hoe dia mijanony enareo itifitra izahay tsy nisy zavatra zany. Zay ny voalohany. Ary ny faharoa, rehefa manapoaka zareo indray mandeha na indroa dia le olona efa mitododo efa lamosony no hita nefa dia mbola rana ihany mbola enjehana ihany mampieritreritra zany eo amin'ny fampiasana izay eritreritra izay ary dia everina fa zany mendriky ny atao hoe eritreritra mpanjakana manoloana ny vahoaka zay mitaky ampilaminana zavatra maro samihafa fa tsy rariny ny fampiasan-kery tafahotra tena tafahotra mihitsy atao tahaka izany dia misitona ny sain'ny vahoaka zay misitona ihany koa zay ny saindreo firenena manerana zao tontolo zao makasika an'izany zavatra izany satria dia tsaradrarony zany. Amin'ny andro zay anaovanay amin'izany dia misy fihetsiketsehana maro samihafa ataon'ireo mpombo amin'ny fitoram-panjakana zay tsy ahitantsika miaramila na ray ala. Ka dia zany dia mbola everinay fa endrika fampitahorana, endrika tsy fanajan-dalàna, endrika ny fisian'le hoe fitondrana mitanila eo amin'ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenentsika. Ny fanotrina teto avokoa ireo kandidà sy ireo solitena tsy nanatrika ny fotoana ny kandidà Marc Ravalomanana noho izy nanatrika fivoriana hafa fa nandefa solitena ihany koa no nanatrika no an'ny kandidà Andry Robelina. Itoy araka izany hetsika ataon'izy ireo ho any rahampitso. Miantso ny SADC ho tonga eto Madagasikara mialoha ny anaovana ny fifidianana ny komite troika eo anivony ity vondrona ity noho ny fanamariana natao ny vondrin'ireo kandidà 10. Ny eo nampita izay afrizay tamin'ny mahasovon'ny Afrika Atsimo izy ireo taoriany hetsika Tetsitosy ary nandray ny tatitry ny fivoriana tsara-potoana natao ny komite troika. Afitra Soldrabe, Mathieu Princy. Taorian'ny hetsika Tetsitosy dia niona tamin'ny mahasovoan'ny Afrika Atsimo tetsy akorondrano ny vondrin'ireo kandidà 12. Izany dia ho fanohizana ny dinika efa nisy teo amin'ny rotota ny 12 septambra lasa teo nitondrana ireo tsy fahatomombanina maro momba ny fanatanterana ny fifidianana ary nanaovana ny tatitra ny fivorian'ny komiteny troika ny 20 septambra teo ihany koa. No amafisina tamin'ny filohan'ny troika ny tokony ahatongavan'ny iraka manokana avy amin'ny SADC eto Madagasikara mialohan'ny anatanterana ny fifidianana mifanesy. Nous venons d'avoir notre rencontre avec le président des candidats, les 11. Alors, vous avez déjà reçu les points de presse qui est communiqué par l'ambassade de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup encore pour cette occasion parce que les candidats ils ont coupé leur campagne, leur manifestation pour venir ici à l'ambassade de l'Afrique du Sud. C'est pourquoi je suis vraiment content pour vous recevoir avec eux ici. Tous sont là. Merci encore. Ny filohan'ny komiteny troika araka izany no anafaingana ny fandefasana ireo mpanara-masony avy amin'ny SADC amin'ny alalan'ny sekretera mpanantanteraka ity komite ity. Tsara ny mampatsiahy fa firenena 4 ao anatin'ny SADC no hiatrika ny fifidianana mialohan'ny volana aogositra 2022. Pejiny politika no mafisy ny filohan'ny antemerandolona ny fahavononany andrainy andraikitra maha-filoham-pirenena vonjimaika azy aorian'ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena izay milatsaka hovidina. No ny antony tsy niankina taminy anefa dia tsy afaka nandray izany andraikitra notakia ny lalana tamin'izany ny tenany. Nanameloka ny fampiasa-kery sy ny famoretana natao tamin'ireo mpanara-dia sy ireo kandidà hirotsaka hovidina ihany koa ery manana Razafimahina. Ravo Razafimahina Simbola avatsara. Nandritra terin'ny filohan'ny antemeran-doolona afa-tsy niankina taminy tsy nandraisany andraikitra maha-filoham-pirenena vonjimaika azy. Mbola tsy nahitam-baliny mazava mohatra eto ny fanontaniana manitikitika n'olom-pirenena momba ity raharaha ity atony hoe inona ilay antony manokana iza no nanakana an'ity lehibena androm-panjakana izay efa nilaza fa niomana ary vonona aty anatanteraka izay voalaza ny lalam-panorenana
abetsaka ireo fanohan-kevitra izay mbola tsy voamarina na nisy na tsy nisy satria hatreto dia antony manokana tsy miankina aminy no nambarany filohana itemeran-doolona pour des raisons personnelles hoy Hermanana Razafy Mahefa no tsy nandraisany fahefana saingy tsy misy fanampanazavana hafa ankoatr'izay. Etsy ankilany manamelika ny fampiasan-kery amin'ireo manao hetsika am-pilaminana ny tenany ary nilaza fa sarotra ny irosona amin'ny fifidianana raha toa ka mitony korontana. Amin'ny mahafilohany ny antemeran-doolona raha aman-dreny eto amin'ny firenena dia manameloka amin'ny herina rehetra mihitsy ny fampiasana herisetra indrindra satria dia ohatrany tena fananina mihitsy izy ireny andratrana olona dia ny krizy teo aloha ary mbola tsy voavakory misy krizy momba ny atao hoe ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny krizy momba ny angovo, krizy momba ny tontolo-iainana dia efa miampy krizy politika indray zany tsy ho araky ny malagasy tsoa zany dia manao antsoavo ny tenanay mba hitsahara ny fanaovana herisetra fa tena tsy miendrika antsika malagasy zany fanaovana herisetra sy raha mitoy zao etsiketsehany zao raha mitoy zao fifandonana zao dia sarotra amintsika ny miroso amin'ny fifidianana everiko amin'ny maisiny ny fitoniana mba ahafahantsika miroso amin'ny fampidiniana na dialogue zany dia everina aloha fa tsy dia tsara loatra ny atao hoe ny fitazomana maharitra loatra eny amin'ny toba gendarmerie satria dia itsika dia tany demokratika efa nambarak'ombianombiany fa efa nivonona tanteraka mataonany maro andray an'izany toerana filoham-pirenena inona moa zany président par intérim efa nimana tanteraka kanefany no ny antony tena tsy miankina amiko mihitsy dia zao ny zavatra mitsanga aloha fa nitoy androany ny fionana teo amin'ny vondrony kandida sy ny mpitarika ny FFKM teny amin'ny birao ny FJKM Ampandrana. Tsy nisy naneho hevitra ny rehetra tahaky ny nazatra na ny avy amin'ny vondrony kandida na ny avy amin'ny FFKM. Anisany nanatrika ny fotoana androany ny kandida Marc Ravalomanana, Ajo Andriananarivelo, Ery Jaonarymampianina, Brunel Razafitsandrofa, sy teny Randria Solonyaiko, Lalaina Ratsiraonana, Paraina Auguste, Jean-Jacques Ratsetson. Betsaka araka izany kandida tsy nanatrika ny fionana androany sady tsy nandefa solotena, isan'izany Tahina Razafinjoelina, Daniela Raderanirina ary Andry Rajoelina. Fanamoaka fanambarana ny avy amin'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM androany manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena. No mafisin'izy ireo tao anaty ny fanambarana nataony ny tokony hanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Mitaky ny fanajana ireo zo fototra rehetra voalaza ny lalam-panorenana ny SMM, zo izay sitrahany olom-pirenena tsirairay avy. Tsy tokony atao fitaovana entina anaovana raha matahora ny rafi-pitsarana misy ho izy ireo, ary tsy tokony isy ny tindry amin'ny mpitsara miandraikitra ny asany andavanandro na aviaiza na aviaiza. Anisan'ny tondrany SMM fanehoan-kevitra ihany koa ny mahakasika ny fifidianana. Vanim-potoana ny fifidianana izao izay akatoky ny fotoana ny fampielezan-kevitra kanefa noho nitranga izay miseho mialoha olana ara-politika dia ina ny hafaran'izany olan'izany manoloana ny fitsarana koa manentana ireo mpitsara rehetra manerana nosy ny SMM mba hijery araka ny lalàna velona ary tsy hijery afa-tsy ny lalàna ka tsy hanaiky tsindry na aviaiza na aviaiza. Tsy misy tsy maniry fitoniana indrindra amin'izao toe-java misy izao koa aoka ny olana ara-politika alamina sy vahana ara-politika hoy ny fanamafisan'izy ireo. Avoay ny sekretera jeneral ny antoko tiky Madagasikara Rina Randriamasinoro mamenatra ary mampalahelo ny fampiasan-kery sy fandratrany ireo mpitarika ny tolona sy ny vahoaka malagasy. Tokony hirsona ny fifampiresahana fa tsy herisetra tahaka izao. Sombony tamin'ny fanambarana nataon'ny RMDM manoloana ny raharam-pirenena ireo androany. Zavandria Mahefa sy Manu Randria Malala. Tsy azo ekena ny fampiasan-kery sy ny fandatsahan-draha atao amin'ny malagasy. Atsaro ny fisamborana sy ny fanagadrana tsy aradrariny ony avy amin'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Manameloka tanteraka ny fihetsika ataon'ny mpitandro ny filaminana, ny fandatrana, ny piraitan-drazana tahaka an'izao. Teneninay mahitsy mba tsy ho atao manomboka izao ny fandatrana olona. Raha misy zavatra tsy mifankahazo, aleo fampiresaka. Fa banahirany ty mifandratradratra ty satria samy malagasy any atsika samby eto tandrazana atsika ka maninona ny mifamono tsy afaka ifampiresaka ve tsy afaka ifanantona ve
fa ifamono ve ny tena eretreretintsika fa vaolana handehanana zany fifidianana zany fifamonoana ve ny azoantsika fifidianana madio mangarahay raha ekeny rehetra averinay horentany horendanitra dia avoay tsy misy atakandro ny sekretera général ny tiako Madagasikara sy ireo rehetra izay nosamborana atsaharo avy atrany ny fandratrana ireo mpitarika n'ilay toly fa mahamena trany firenetsika ny zavatra tahaka an'izao nankahery zary nanamafy ny fanohanana tsy misy fepetra io tolona ataon'ny kandida raiky amby folo io ny avy amin'ny RMDM mampahery anareo manome toky anareo manome courage anareo izahay atao anatin'ny RMDM ianareo kandida zay mitarika an'izao tolony izao fa ato andamosinareo izahay ary zahay tsy ala zay tsy emotra fa vonandroso androso atrany mandra-pahatonga ny tansona izahay tsara kokoa ny mifampiresaka sy mifampidinika mba tsy hisian'ny raha latsaka tahaka izao hoy ihany ny RMDM. Vaovao manodidina ny fifidianana miantso amin'ny fanajany gouvernemanta malagasy ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalan'ireo kandida rehetra sy ireo mpiaradia aminy ivory ampilaminana ny misiona amerikanina araka ny fanambarana navoakany efa nomboka raha teo ny fampielezan-kevitra ho ihany ny fanambarana ka tokony halalaka amin'ny fanehoan-kevitra ny rehetra ary tovizo amin'ny fisitrana ny hainao manjery sy ireo toerana fanaovana fampielezan-kevitra nanamafy Etats-Unis ny tokony sy ny fifidianana malalaka sy madio ary kozotra ampifidianana ekeny rehetra sady atokisany mpifidy sy ny olom-boafidy ny foto-kevitra fototra mamaritra ny fifidianana malalaka sy madio dia ny tsy maintsy sy ny tena fifaninanana ara-politika ary ny tsy maintsy ahitana taratra ny fahalalana maneho hevitra ny safidim-bahoaka. Fanamoaka fanambarana mampatsay ireo lalàna rehetra mila raina mandritra ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany. Ireo kandida ny komity mpanohana ny manam-pahefana mpanatanteraka ny tompon'andraiki-panjakana isan-kotsikajiny ary ny vahoaka malagasy rehetra no iantefany ity fanambarana ity. Anisany nampatsahivina tao anatin'ny fanambarana ny andininy fahadimy ao amin'ny lalam-panorenana makasika ny fiverenan'ny fahefana amin'ny vahoaka amin'ny lalan'ny fifidianana. Eo ihany koa ny andininy fahafolo izay mamaritra ny fahalalahana maneho hevitra ny kahalalahana. Ny fampielezan-kevitra dia fezy ny andininy fahadimy amby dimapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby folo amby zato ao anatin'ny lalàna fehizoro laharana 7:20 tsipika otraotra valo tamin'ny 1 Mey 2020 anaovana ny fepetra ankabe ny mifeny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka. Ny famatsimbola ny fampielezan-kevitra dia tokony atao manaja ny didy aman-dalàna mifandraiky amin'ny fangararana ny ady atao amin'ny famotsimbola sy ny kolikoly. Ny kandida ihany koa dia tokony hanendry mpitahiry vola ny fampielezan-kevitra hitantana ny kaonty. Ny fivoriana ampahy be maso ny fidinana an-dalambe sy ny famoriam-bahoaka makasika ny fifidianana dia malalaka saingy kosa mila fanambarana an-tsoratra mialoha alefa amin'ny solon-tena-panjakana eo amin'ilay toerana anatanterahana izany. Zony platsaka hovidiana sy ny mpanohana azy ihany koa ny miditra ao amin'ny haino aman-jerim-panjakana tokony arahina avy hatrany ny fenitry ny fitoviana sy ny tsy fitany ilana. Mitarika avy hatrany amin'ny fanalana andarana ny kandida ny tsy fanajana ireo lalàna mifeny fifidianana ireo araka ity fanambarana nataony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity. Ankoatra izay dia nambarany HCC fa tsy azo raisina ny fitoriana napetraka ireo kandida 12 teo anivon'ny HCC momba ny fahitana fabanga ny toetra ny filoha am-pirenena. Na dia eo aza ny toetra iray eto amin'ny firenena ka nisy tamin'ireo mpirotsaka hovidiana naratra ny fitakian'ireo kandida 12 ny hanadiovana ny tokotany mialoha ny hirosoana amin'ny fifidianana dia nanambara ny filohan'ny Vomiera maleo tena misana ny fifidianana androany fa tsy maintsy hirosoana ihany izany fifidianana izany ary efa milamina ny fanomanana ny fampielezan-kevitra. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany filohan'ny Seny teny amin'ny foibe toerany teny Alarby. Ny andindin'izay tateriny Jessica Miraisy Taiziny. Raha mbola miady amin'ny fahalalahana ho an'ny fanehoan-kevitra ny ady amin'ny fanitsahan-dalàna ny vondron'ireo kandida irotsaka hovidiana ho filoham-pirenena miaraka amin'ireo malagasy mitovy jery amin'izy ireo ao anatin'izany ny fametrahana tany-tan-dalàna ny fanadiovana ny fifidianana ny rafitra mpikarakara azy ny senisy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny seny kosa ankilany manizingizina ny anatanterahana fifidianana efa iara-mahita nefa tsy fanaran-dalàna maro raha tsy ilaza afa-tsy ny fanekena ny firotsaka hovidiana Andry Rajoelina ny gouvernemanta iombonana.
dia zay zany no mahatonga anay eto anivon'ny CENI hoe misy olona manao fanehoan-kevitra dia misy olona tsy mitovy amina fanehoan-kevitra dia misy olona tsy miteny manoloana fanehoan-kevitra dia ny everina hoe vahaolana zany a dia ny fifidianana ihany a satria ny vahoaka no andriamanjaka, ny vahoaka no masy mandidy dia aleo amin'izay zany ny vahoaka any amin'ny fifidianana no maneho ny safidiny amin'izay olona tiany hitondra anazy amin'ny 5 taona manaraka. Manamafy araka izany CENI fa hanomboka rahampitso ny fampelezan-kevitra, tsy afaka hivadika ho lalàna ho izy ny fanehoan-kevitra, efa milamina ihany koa ny fanomanana amin'ny fifidianana rehetra. Ny fifidianana, ny fikarakarana ny fifidianana, izay zany no mahatonga anay hoe aoka atsika kandida mba hanala ny iaitsika amin'ny hoe misy zavatra mety tsy mampilamisaina anatin'izany fa dia zay zany no afatra avy aminay hoe tsisy zavatra mampiayaitsika amin'ny zotran'ny fifidianana fa dia tena ataotsika ao anatin'ny mangarahara zany zotra-pifidianana zany. Ka dia ny angatanay dia alao reo irosy ny fifidianana dia hitatsika eo ny valin'ny fifidianana vojomaika rehefa mivaly zany valin'ny fifidianana. Atao ry ny fandratrana azy dia nalefa nitsabo tena ny ivelany kandida Andry Rajoelina androany. Voafaritra lalampanorena ao amin'ny 770 fa raha misy fahafatesana natranga hafa tsy azo ioarana dia ny HCC no manapaka ny fanemorana ny fifidianana sy tady vaovao. Tsy bomba nandatsary ranomasy no nampiasaina ireo mpitandro filaminana ho nisy solombavambahoaka fetra raha lambozafimololona isan'ireo naratra tamin'ny sabotsy lasa teo. Mampiayay izany ary misy efa-kendrena amin'ireo mpitarika netsika ranambarany. Saika ahitana potika avy madinika kely avokoa ireo naratra toy ny tongotry ny kandida Marika Ravalomanana ny an'ny solombavambahoaka fetra raha lambozafimololona ary ahina ihany koa ny an'ny kandida Robelina Andry izay voaterina ilay fantsabotena tany ampita no ny ratra nahazo azy. Fanampanazava. Fa mino fa nisy tao ny bomba lacrymogène, nisy tao ny bomba assourdissante ary nisy tao zavatra nipoaka izay tsy fantatra mpiaviana, tsy fantatra veza fa teo anelanelany tonga azy tsy ampiray metatra nelanelako sy ny Flora Ravalomanana ary ireo kandida hafa reo fa nitenako moa zany teo akaiky ny président Ravalomanana nyrefitra zany bomba zany tonga de niparitaka de nisy tsatoka taty amin'ny lamosika taty anankiroa de nisy ataoko hoe zany eritretra potika ny tenisiko sy potika ny jean fa rovotra fotsiny zany. Ary rehefa rovitra zany dia nahita ranontsika ako teo ambonin'ny loaliko nanomboka nisy za ohatra misy mangatsitsika teo ambonin'ny loaliko aty zany nisy tapaka toy ny tapa-by zay ohatraohatran'izao ny alavany eo amin'ny 5 centimetatra eo niletika tao anaty teo ambonin'ny loaliko tsy hitako hoe avezany fiaviana io zavatra io fa nikendrena izy io fa nipoahany fotsiny ny hitako dia hoe teo ambany tongotra izy président Ravalomanana teo anelanelana mianaka fa misy tany zavatra apokan'ireo mpitandro ny filaminana anaovana fananina andratrana na amonona mihitsy sako ny manambara sy miteny an'izany eto pabe maso adin'ireo aty arina vao maka le sary fa za mandeha dia miraikitra ao anaty fe koa io tapaby io miraikitra ao anaty fe koa mieritreritra ve ianareo fa raha bomba lacrymogène dia anao an'izao fahavoazana toy izao. Miantso ny fitondram-panjakana anaiky ny fifampiresahana ametrahana ny rafitra vaovao tsy mitanila amin'ireo androm-panjakana mikirakira ny fifidianana ny antoko MFM izay mangataka ny amoahana ireo nosamborona rehetra ary manameloka ny fanaovana herisetra amin'ireo vahoaka mangataka ny amelana malalaka ny rehetra hiteny sy anio hevitra ny kalalahana. Tsy miova ny foto-kevitra ity antoko ity dia ny fanohanana ireo kandida raiky ny 10 amin'ny fitakiana ataon'izy ireo. Mampirisika ny tohizany idinika rahana amin'ny ray aman-dreny am-panahy avy amin'ny FFKM ny MFM mba ho fikatsambaolana afonjanahary ho an'ny vahoaka i Madagasikara. Andao ho izy ireo. Mitaky ny anesorana ny fahazony Andry Rajoelina milatsakovidiana ho filoham-pirenena malagasy ny antokotsika i Madagasikara ny Frantsa tao anatin'ny fanambarana nataony. Mitaky tsy misy atakandro ny ametrahana amin'ny fomba rehetra ny tantandalana eto Madagasikara koa izy ireo satria nisy ny fanonganam-panjakana na ny coup d'état constitutionnel teto amin'ny firenena nataon'ireo mpitondra ankehitriny. Mitaky ny famoahana ny sekretera jeneraly ny antokotsika i Madagasikara Andriamatory Naraindriamasinoro sy ny fanajana ny zo fototra sy ny demokrasia ary manameloka ny herisetra natonga ny fandratrana olona maro. Miantso ny fivondronam-be iraisam-pirenena iara-isala amin'ny mpikatroka politika rehetra ny fiarahamonim-pirenena ary ny FFKM ny fitediavana vahaolana amin'ny samy malagasy ny antoko-timma Frantsa ary miantso ny vahoaka malagasy irahina anohitra ny jadona hiady ho an'ny tany tandalana.
Manodidina izay vaovao izay ihany mitaky ny ananganana ny fitsarana manokana isahana ny fifidianana na ny CES ny andravana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny fanavaozana ireo mpikamba ny seny ny solotena ny vondry ny kandida avy any amin'ny distrika ny Tolanaro tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo tsy mankasitraka ihany koa ny nanomezana ny fahefana ho an'ny gouvernement izay mendrika fandikan-dalàna fanampanazavana. Fitakina enina no navohitry ny solotena ny vondry ny kandida avy ao amin'ny distrika ny Tolanaro tao anatin'ny fanambarana nataony. Tsy mivoana amin'ny fitakina ataon'ireo vondry ny kandida 20 zany izay toloman'izy ireo ankehitriny. Voalohany, tsy ekena ny filatsahan'olona efa tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy. Faharoa, mitaky ny fanjavana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho lasa course électorale spéciale na ny CES. Fahatelo, mitaky ihany koa ny fanavaozana ny CENI. Fahaefatra, tsy manaiky ny fanomezana fahefana ny gouvernemanta izay mitatana ny firenena amin'izao fotoana izao. Fahadimy, manameloka tanteraka ny fampiasa-kery atao amin'ny vahoaka malagasy ary indrindra ireo kandida 110 izay manao ny hetsika ampilaminana. Fahaenina, takinay ny fahafahana maneho-kevitra ankahalalahana. Manodidina izay vaovao izay miantsony sy ny fikonan-doha fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy amana ny olany malagasy ny fikambanana ireo kandida vehivavy ny rotsakofidina filoham-pirenena tao anatin'ny fanambarana nataony. Tsy azo itoviran'izany manoloana ny krizy ainan'ny firenena izay mety afara amin'ny ady an-trano fanadiadiana eo amin'ny sariny mbola hava-tsara. Mibaribary tsy takona fena ny krizy eto amin'ny firenena na ara-toekarena na ara-tsosialy indrindra ny krizy politika. Miaina anaty tahotra ny vahoaka malagasy tsy voahaja ny faneho-kevitra sy ny demokrasia hoy ny fanambarana ataony vondry ny kandida vehivavy ny latsaka hovidiana ho filoham-pirenena. Iafara ny ady an-trano izy misy raha tsy misy fandraisana andraikitra dian'izao. Vahaolana nandrosin'izy ireo ny tokony sy ny fikonan-doha sy fifampiresahana eo amin'ny herivelona rehetra. Miantso ny isian'ny fikaonan-doha ny samy malagasy hiantsona ny herivelona rehetra hijerem-bahaolana amin'izao krizy ara-politika, ara-tsosialy ary ara-toekarena izao. Ny hisian'ny fifampiainona hahatongavana amin'ny vahaolana maharitra sy ekeny rehetra. Melohina ny fampiasana herisetra sy ny ramatahora amin'ny endriny rehetra. Aoka ny mpitandro ny filaminana tsy hoery mpamoretana na fitaovana politika fa hoery fiarovana ka handray ny andraikitra tandrify azy avy hatrany. Tsy tokony hanavana na iza ny fifampiresahana. Mila fandraisana andraikitry ny rehetra ny raharaham-pirenena fa tsy anjaran'olo tokana na vondron'olona fotsiny ihany. Miray feo ary manohana ny fitakina ataon'ny vondrin'ireo kandida 20 ampanjaka ny fahamarinana sy ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny KMMR sy ny antoko-tsiky Madagasikara ao Fianaratsoa sy Menabe raha ny fanambarana nataon'izy ireo manameloka ny fampiasa-kery amin'ny endriny rehetra ary mitakiny sy ny fifidianana madio sy ekeny rehetra fanadiadiana. Tsy azo ekena ary melohina marodrano ny endrika raha-matahora sy fampiasan-kery ataon'ny fitondrana amin'ireo olona mijoro maneho hevitra ampilamina noho ny KMMR sy ny tima avy ao Fianaratsoa. Manjaka ny gabraraka sy ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena ka mitaky ny fijoroany rehetra. Anameloka ny fampiasana ireo herim-pamoretana amin'ny vahoaka malagasy mitolona ho an'ny marina sy ny rariny ho an'ny tanindrazana ao anatin'ny filaminana. Toerinay tanteraka ireo mpitandro ny filaminana izay nandatsaja ny kandida Marc Ravalomanana izay efa filoham-pirenena ihany koa teo aloha sy ny fandratrana ny solombavambahoaka sady lehibe ny vondrona parlementera tiako Madagasikara ary ireo kandida hafa sy ny mpanaradia azy ireo isanisany. Toerinay ny lavinay hatramin'ny farany ny tsy fanaran-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka miteraka izao fikorontanana izao. Mila fahasahiana sy fijoroana ny fanavotana ny tanindrazana izay efa diso latsaka lalina ao anatin'ny fahatsana. Tao anatin'ny fanambarana nataony no itaky KMMR sy ny antoko-tima eo amin'ny faritry Menabe ny amoana tsy misy etakandro, tsy misy fepetra ny sekretera jeneraly ny antoko-tika Madagasikara Rina Randriamasinoro sy ireo rehetra voasambotra tamin'ny diabeta ampilaminana niarana tamin'ny vondrin'ireo kandida. Fifidianana madio sy mangarara no ilaina eto amin'ny firenena ka ilana fandraisana andraikitra mialotsy sy ny krizy vaovao. Takinay tsy misy fepetra
ary tsy misy atakandro ny famoahana ny SGN tiako Madagasikara izay nosamborona keriny sy ireo olona rehetra tsy akanavaka miraha fahasarana aingana ho an'ny filompanorona tiako Madagasikara sy ireo zay naratra rehetra vonona ary manohana tsy misy fepetra ny tolona iarahana amin'ny collectif de candidats mitaky fifidianana demokratika madio sy mangarara ary eken'ny vahoaka malagasy rehetra. Manohana ny tolona sy ny fitakiana iarana amin'ireo vondrony candidat 12 izy ireo tao anatin'ny fanambarana nataony. Tolona iara-manana no atao ka miantso ny vahoaka ny Toamasina rehetra natevin-daharana ny tolona ataon'ireo collectif des candidats ny filohalevitra ny RMDM Toamasina. Tsy azo ekena intsony izy ny fanjanahana ankolaka ataony vahiny eto amintsika ary tsy ekena ny herisetra sy ny fandatsahana raha ny malagasy rehetra. Fanampanazavany amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manoa Randriamalahy. Koa dia amin'ny taonantsika jiaby ny tenako hanoana zato isan-jato ny etsika sy ny tolona taritin'ireo collectif de candidats ireo fireneny raha manana io koa dia anjaranao no miaro an'ity fireneny ty amin'ny fanjanahantany vaovao amin'ny endriny vaovao zay misy amin'izao fotoana izao. Rahantsika malala ty tamatavy ty manana ny maizy azy manokana, manana spécificité noho izy ny teny baiko. Koa dia miaraka amin'ny tolona amin'ny rehetritsika ny rahantsika mahita ny tolona nisy teto amin'ny firenena tamin'ny 1972 reny, tamin'ny 92 reny, fa tsy mety amintsika ny andeha hifandratra, tsy mety amintsika andeha hifamono ohatry ny zavatra ataon'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao, mandatsa-dra olona. Koa dia anjarantsika no mandinika izay mampety ny fomba hitondrana ny tolona any amintsika agny. Nizotra tampilaminana tsy nisakatsakana kosa ny famorim-bahoaka nataon'ireo mpanohana ny vondrony candidat 10 tao manakara ny farany herinandro teo tafita ny afatra ary resy lahatra ireo izay niatrika izany. Fongosa José Lito, MBS Manakara. Sa ampilaminana tamin'ny sabotsy 7 oktobra lasa teo ny hetsika no karakarain'ireo mpanohana ny vondrony candidat 12 teto Manakara ary nivoatra ny faritra fitovinany. Samy namela belatra ny sy fitezana nandritra ny fitondrany Ngai Andrazoelina teto avokoa ireo rehetra izay nandray fitenenana teto. Tsy katra fa akoatra ny sopatra ataon'ny olo asiany fifoana zava-madomelona dia antony raika zakabe izay nampitombo ny tanin'ny olo lasa dala na lasa mola aty amin'ny faritra Grand Sud-Est ny fasairangana izay namboleny Ngai Andrazoelina noho ny tsy fahaizan'ny tantana amin'ny firenena nandritra ny 5 taona izay. Dimapolo amby zato olo-mora tanatin'ny distrikany Manakara. Dimapolo amby zato tamin'ny 2020. Ankehitriny izy tamin'ny 2023 enimpolo sy dimanjato olo-mola anatin'ny distrikany Manakara zao. Isan-taona zany dia mety eo olo enina antony. Misy lavoka telo mamola olo. Voalohany fahasairangana, fahatelo fifoana rongony, fahaefatra sopatry gn'akama zany. Zay mamola olo telo rony. Miantso ny Fransay ireto solontenan'ny candidat 12 eto Manakara ireto mba angala ny olony fa magnapotika ny firenena malagasy. Ary Fransay mampiadasika io. Lala ny olony fa alay olonareo vaza Fransay. Alay izy. Sy ambilavina ty firenenay ty mbola maro etaranakilay. Fesafidina avao alasay amin'io 12 miaraka aminareo. Fa Andrazela vidana anazy. Beloma. Na ny candidat 12 na ireo mpanohana anazy ireto dia samy masikatra ny falotoan'ity fagnomagnana fividianana izay atao amboletra ity. Fa ao zany ny CENI, ao zany ny HCC, ao zany ireto rasa mangaika rehetrarehetra ty adalany fanjakana magnome tobily ny préfecture io, magnome tobily, magnome moto ny maire, magnome moto ny délégué, misy dikany reo. Ta Manakara teto tamin'ireny fotoana jugement supplétif regny misy olo nigadra mahazo eo mahazo karapan'olo vaovao olo afaka nigadra ary nilavako tatitra tamin'ny ramato préfet zany nisy teo zay fa dia sita ny fagnarana anazy eto zay zavatra zay nisy vao maika ambadikana ohatra zao taty namorona andro raika anaovana jugement supplétif avitana misy rozato sy arivo. Dia samy tsy nisy nahita rirany nandritra ny fitondrany Ngai Andrazoelina ireo rehetra niatrika teto raha samy say kosa nilaza fa fahasairangana no niainana nandritra ny 5 taona. Antony raika sy tokony iveregnany Ngai Andrazoelina eo fitondrana koa izany. Tandria moa Zambolisitra
rehefa ho azo ny fandasaham-bato amin'izay fotoan'izay raha ohatra la tena hosy marina ny fifidianana dia manaraka raika ambin'ny folo candidat io isafidio amin'io tio raika ambin'ny folo io da sobola isafidianana ka mena ry fosiny ka menany fa zay menany zany dia ahoana toreneny mafidiny raiky gnany torenona zaho izy azy tsara ny manamarika fa ity etsika teto Manakara ity dia nazahoana lalagna tamin'ny ramatoa préfet-ny Manakara miankina amin'ny toetra raha misy ety Antananarivo no ampitoy sisy ampitoy ity etsika ity satria efa maro ireo milaza ny fahavononany anogna izao etsika izao raha nahita ity filaminana ity. Vaovao avy any Mahajanga nanao etsika tampilaminana anehoana firaisan-kina sy fiombonam-po amin'ny vondrony candidat 2010 ny antoko tiky Madagasikara tany Mahajanga androany ho profita maso amin'ny rehetra fa misy ny tsy fanaran-dalana eto amin'ny firenena miantso ny herivelona rehetra ihany koa ny avy amin'ny tanora tiky Madagasikara ny mahiva tanàna andray andraikitra manoloana itoy zava-misy ankehitriny fanadiadiana. Nivoaka tamin'ny fangina ny tanora tiky Madagasikara eto mahiva tanàna manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny mibaribary ny tsy fanaran-dalana ka tsy azo ekeny miantso ny fandraisana andraikitry ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena izy ireo manoloana ny toe-java-misy. Manameloka ny fandokan-dalana miverimberina izay ataon'ny ACC sy ny mpitondra ankehitriny. Manameloka ny fandraisana fanapahan-kevitra nataon'ny ACC amin'ny fanendrena ny governemanta ifandrombonana. Manameloka ny fanekena any Andriamatoa Andry Rajoelina ho kandidat filoham-pirenena izay fantatra fa mizaka ny zoam-pirenena frantsay izay voararan'ny lalàna velona. Manameloka ny fampiasana ny fahefana mpanjakana eo ampelantanan'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry miara-dia amin'ny fitondrana. Manameloka ny fampiroroana sy fampitahorana ka ampiasana ny herim-pamoretana atao amin'ireo kandidat. Noho izany, miantso ny FFKM fiombonam-be iraisam-pirenena ny folo alin-dahy ny ray aman-dreny ara-drazana ny silamo ary ny herivelona rehetra ijoro andray andraikitra andamina ny savorovoro misy eto amin'ny firenena. Nanao etsika teny amin'ny kianja ny demokrasia ihany koa androany tany Mahajanga etsika ampilaminana hanehoana firaisan-kina amin'ny vondrony candidat anoerana ny tsy fanaran-dalana miverimberina natao ny fitondram-panjakana. Tolona mahakasika ny firenena zany indrindra mahakasika ny tsy fanekena fanatsikitsana ny lalàna mpanorenana sy fanekena ny zava-ataon'ny ACC sy CENI indrindra fangatahana fanjavana ny gouvernemanta. Mitohitolona ary tsy jano zara tsy tratra ny tanjona dia namerenana ny mahatantan-dalàna ny Madagasikara ny sina fifidianana madio sy mangarara eto amin'ny firenena. Miantso ny malagasy rehetra irahina nadio ny ara-panahy ireo ray aman-dreny ara-drazana manoloana izao fahalovana maro samihafa izao mila amboarina ny rafi-piarahamonina malagasy fa sy mba tanteraka ho izy ireo. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Maro loatra ny fahalovana misy eto amin'ny firenena mikorotana ny fiarahamonina manjaka ny tsy fandriampahalemana potika ny fanabeazana sombiny amin'ireo marary eto amin'ny firenena izy ireo mila arenina ny ara-panahy mba hanarenana ny firenena. Hatramin'izao atsika tsy mbola nanangana zavatra iraisana tsy nafantatra hoe inona moa ny rafitra mety amintsika ny fiarahamonitsika ny fahendrentsika na ny rafim-pampianarana tsy hitatsika hatramin'izao zay tokony fototra amin'izay fahendrena zay zany hoe tsy vitatsika zany ny karaka zavatra mahasoa atsika fa mihodinkodina eo foana atsika dia namboly krizy ho atsika foana hatramin'izay dia anatin'izay zany le hoe ndao iranga io dia famoazam-panahy le izy fa tsy famoazam-batana zany hoe fanahy ny saintsika ny foazina amin'ny alalany fiverenana andoharano ny famerenana ireo soatoavina ireo fahendrena na velan-drazantsika. Isy araka izany ny hetsika anasan'izy ireo rehetra mba hiarahana manatsara ny firenena. Izay zany manasa antsika rehetrarehetra amin'io alahady 15 oktobra io ary Amangabe mbola ho alefa eo moa mipitsipitsy ny rehetrarehetra mikasika an'izay fa fanentanana natao hoe tongava raha mahatsapa atsika fa ilayntsika zay hoe fanalana ny sarona fanalana ny geja ara-tsaina ara-panahy mahazo an'ity nosika ity zay. Isan'ny fahalovana goavana misy eto amin'ny firenena ny tsy filaminana mitranga ankehitriny noho ny fanaparam-pahefana sy ny fohetsika mamoetra samihafa.
hoajantsika hatreo ny makasika izay vaovao izay vatsika lafim-baovao afa-kosa isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity makasika indrindra ny fampianarana ambony ny tokony nanoloana ny esplanade Katsandra ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra sampana CSS Antananarivo raha ampasivy ny fangatana nataon'izy ireo no mbola nivaly hatramin'ny androany efa nanomboka ny volana Jona izy ireo no nanapaka ny fampianarana ary nampiatra ny université sy sampa pikaroana maty. Jessica Miray Taijinena. Tsy nilefitra tamin'ny fitakiana ny CSS hatramin'ny androany abe loatra ho izy ireo tsy rambina atao amin'ny fampianarana eto Madagasikara ary ny tsy fanajana ny zon'ny mpampianatra ataon'ny governemanta efa hatramin'ny tapaky ny volana Jona izy ireo no nanomboka ny tokony saingy tsy misy afa-tsy ny ray ampasiviny tamin'ny fitakiana no nivaly anisan'ny fitakiana izy ireo ny fandaovana manontolo ny ora fanampiny na ny heure supplémentaire ny karama mpampianatra ny tselika 20 sy 20 sy 20 ny sara-pikaroana na indemnité d'investigation hatramin'ny taona 20 sy 20. Ya, ny CSS sy Sampanantananarivo dia mbola manohy hatrany ny fanatanterahana ny fekevitry ny filan-kevim-pirenena CSS tamin'ny volana Jona. Mbola tsy hita mangirana ny valin'ireo fitakiana ary dia izany ny antony mbola anaovanay an'izao hetsika fitokonana ety amin'ny vavahadin'ny anjerimanontolo izao. Andrasana moa ny finiavana avy amin'ny fitondram-panjakana mahefa-kehitriny ny amin'izay mety ho famaliana reny fitakiana ireny any amin'izareo zany no miantoka no mety fiverenana ny asa fampianarana sy fikarohana arak'izay aingana fa tsy aty amin'ny CSS raha sitrapony ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra dia tsy hisy akory zao fitokonana izao satria na ny tanora mpianatra matiantoka ao anatin'ilay izy izahay mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ny asanay tokony andeha lasa lany amin'ny fifampitakiana tahaka izao ka miankina any amin'ny fitondram-panjakana zany izay mahefa ny fivahan'ny olana. Ankoatra izay tena nameloka ny fihetsika nataon'ny erim-pamoretana nandritra ny hetsika nataon'ny vondron'ireo kandida ihany koa ny CSS mitaky ny ampiarana ny tany-tandalana izy ireo ary anajana ny fahafahana maneho hevitra sy fahafahana mivezivezy. Ka miantso izahay ary mbola manamafy ny fanamelohan'ny CSS izay mety ho herisetra ka andatsahana raha ny mpiray firenena indrindra ny sanatria mety hamozana aina. Samy malagasy ireo ary ny mpitandro filaminana atao hoe tandro aro ny vozona hiaro ny vahoaka sy ny fananany ka tsy sanatria anaiky ho ampiasain'izay mety ho manana tombontsoa manokana ho lasa herim-panoretana. No idiny CSS ny vavahadin'ny université androany nandritra ny fitokonana tsy nisy afaka nivezivezy tao anatin'ny faritry université hatreto tsy mbola nanomboka ny mbola nakasa tsy tokony mbola hifarana araka izany ny taom-pianarana. Vaovao-ny finoana efapolo taona no nampitandrina ny filohan'ny FGKM Irako Andriamasoa amisy isy araka izany fankalazana izay taonjobily izay manomboka amin'ity taona ity isy ihany koa ny fankalazana ny jobily fisotrondronony nisy ny fampahafantarana ataon'ny komity mpikarakara-androany tena amin'ny akany FGKM Ambatondrakanga. Jessica Miray Taiziny Anatrany. Ny volana aogositra 2026 no nivoaka ho mpitandrina ny filohan'ny FGKM Irako Andriamasoa mipivady. Ny vady no mpitandrina vehivavy voalohany nahazo ny maripaizana maîtrise en théologie. Mpampianatra no sady mpitandrina ny professeur Ami ny volana novambra 2024 izy no voatendry ho mpampianatra matiana atao amin'ny faculté de théologie Ambatondrakanga. Ny volana aogositra 12 kosa no voatendry filohan'ny FGKM ary voafito fandroany ny volana aogositra 12 tany Sambava. Efa taona no fotoam-pitondrany ka iafara ny volana aogositra 12 zao mandritra ny jobily 20 taona ny taolany aro. Isana mpiavaka ny mpitandrina Irako Andriamasoa mi ny nametrahany soatoavina ao ambony ny zavatra rehetra. Ny fijeriny hoe ny filazantsara rehefa toriana dia miteraka fampihavanana sy fampandrosoana. Ny azy zany tena niivy tamin'ny hoe ifilazantsara io rehefa torianao io rehefa ambaranao rehefa zarainao dia misy akony amin'ny fiarahamonina ka ny akony voalohany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana dia miteraka fampihavanana, miteraka fandrosoana. Dia ny faharoa lehibe izay nivoiziny Pasteur Ami tao anatin'ny fiainana dia zava-dehibe koa ny raha tsorina dia ilay teny hoe fanafoana-teny izany hoe lay fanetreteny hita tsapanareo mpanao gazety aby zany hoe voiziny mandrakariva ny hoe ny fanetretena amin'ny zavatra zay rehetra tao ary ny soatoavina lehibe izay nivoiziny rahateo koa dia ny fitiavana ny tanindrazana sy ny mahamalagasy.
io dia izy moa zany mpampianatra malagasy fatatsika rehetra ary nanoro isan'ny mpitandrina nanoroatra boky betsaka indrindra raha am'izao vanim-potoana iainantsika zao malagasy mpitandrina dia isan'ny malagasy isan'ny mpitandrina nasoratra boky betsaka indrindra amin'ny teny malagasy. Anomboka ny 14 oktobra izao ny fanokafana fomba ofisialy ny taonjobily izay atao antsahamanitra. Ny taona 1424 kosa no ivony fankalazana ary farana ny taona 524 mandrindra ny sinôda lehibe Antolaniaro. Ankoatra mafiloan'ny FJKM mitandrina iraka Andriamasoami, dia izy ihany koa no mitantana ny FFKM amin'izao izay vondrona fiangonana katolika romanina, ny protestanta FJKM sy ny loterana ary ny anglikanina. Afiloan'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta koa ny tenany na ny FFPM izay vondrona ny FJKM sy ny FLM. Farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena olona manodidina ny 500 no namony endry nandritra ny hetsika ara-kolontsaina Troeba finaovany sabotsy teo no ny fanafiana nataon'ny Hamas ny Israel. Teo anelanelan'ny Sistandy manasaraka ny Israel sy ny bande de Gaza no nitrangan'ny fanafiana izay tampoka tamin'ny Israel. Tsy hijanona treo anefa ny fifandolana fa nilaza ny amaly mafimafy kokoa ny praiministra israeliana. Ravorazafimena sy mbola hava-tsara. Tokony tamin'ny anora sisa San Marina tany ho any no efa nanomboka ny fitifirana rokety tao Israel. Ny amtivitra ny angavy tany ambony ny ala tamin'ny bande de Gaza izany izay anisany nafatolona marobe. Nanavatsavy ireo olon-jato nanatrika ny hetsika ny fitifirana izay marihana fa teratany Israeliana ny akamarony nanatrika izany. Teo ny namoahan'ny tompon'andraikitra fa mahery ny 520 no namony ainy nandritra ny hetsika fotsiny. Tany anaty tanàna tsy lavitra teo. Nisy ihany koa ny fiara tsy mataho-dalana maromaro nivezivezy, nitondra ireo mpanafika, nitifitra sivily ary nakankery ny vehivavy sy ankizy. Hatramin'ny androany, tafaikatra 109 ny maty ka teratany Israeliana ny 700 ary Palestiniana kosa ny 13,700. Mponina manodidina ny 3,4 isa no nafindramonina raha nitatry ny firenena mikambana. Tampoka no nisy ny asa fampiroroana ho ny tompon'andraikitra Israeliana izay tsy niomana akory tamin'izany. Raha ny kajikajy nataon'izy ireo tany faritra varitra no nandrasana ho avy ny mpanafika saingy toerana hafa no nitrangana izany. Ankoatr'izay, nisy tamin'ireo miaramila avy amin'ny Hamas ihany koa no nisandoka ho miaramila Israeliana. Opération Déluge d'Al-Aqsa no niantson'ny Hamas ny fanafiana ny Israely ny sabotsy teo. Nilaza ireo vondron'izay mifeny bande de Gaza fa nandefa rokety 10,000 mahery ary natafiditra miaramila tao Israely. Namaly kosa ny praiministra Israeliana fa hamaly ny Hamas ary ho mafy ny valifaty ataony. Marobe moa ireo firenendehibe no efa nanao hevitra mahakasika ny ady eo amin'ny rotonta, ao ireo manohana ny Israely, misy koa ireo manohana ny Hamas. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany. Hatramin'ny farany, hoaranao toy ny mahazatra aoriana ny fampalalam-baovao ny fandarana ahoana marina sy ny Global News aorian'izay kosa isy ny invité du jour. Iarahana amin'ny candidat Roland Ratsiraka sy ny candidat Ajo Andriananarivelo izay anasananao miaraka amin'ireo onjam-peo sy fahitalavitra maro. Aorian'izay kosa ny fandarana dinika izay iarahanao isaky ny alatsinainy toy ny mahazatra eto amin'ny fahitalavitry ny NBS. Ny tena kokosa tombo-kilasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray.